miarapantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Racisme tsy miaraka amin'ny maha Kristiana. Izay indray ry havana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Raha ohatra ianao ka mitonina ny tenanao hoe Kristiana kanefa mbola rasista dia tena mandy ny tena. Fa zavatra roa tsy miaraka izany, tahaka ny hoe ny maha Kristiana sy ny fanompoan-tsampy. Manjary mamita tena fotsiny tsika ary ny marina tsy mbola ao anatintsika. Hozy ny tenin'Andriamanitra. Inona moa ny marina? Ny marina dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Atony misy ny fahamarinana ho antsika Kristiana, ny tenin'Andriamanitra. Izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra ihany no atao hoe marina amintsika Kristiana. Ary ny fiainantsika dia hoentina amin'ny tenin'Andriamanitra, tsy hoentina amin'ny faharesan-dahatra ao, na hoentina amin'izay fomba nanabeazana anao, na hoentina amin'izay rafi-piarahamonina misy ao aminao, na hoe hoentina amin'izay expérience ny ainanao. Tsy izany ny hitondrana ny fiainantsika fa ny tenin'Andriamanitra. Ary izany mahatonga mpanao salamo any amin'ny salamo 5:10 andininy 5:10 ilaza manao hoe fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Ka ny tena Kristiana marina dia mitondra ny fiainany araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary rehefa jerevanao ny filazany tsara dia tena manohatra an'izany resaka hoe rasisme zany. Tena fahotana ilay izy. Inona moa ilay hoe rasisme? Ny rasisme dia tsy inona fa ny fiheveran'ny olona anankiray ny tenany ho ambony mihoatra noho ny hafa noho ny amin'ny fiodirana na ny volon-koditra na ny fiaviany. Izany hoe asa mieritreritra izy hoe fotsy izy dia mieritreritra ny tenany olombelona ambony firazanana, ambony kategoria izy, mihoatra noho ny hafa izay tsy mitovy aminy, na hoe zay avariananina. Dia izay ilay fiaviana zay no heveran'ny tenany hoe ambony kokoa izy zany satria avy any amin'ny toerana io ny heviany. Ianao ane tsy ianao mihitsy ane namorona ny fihevianao e. Tsy ianao no namorona ny volon-koditra ao fa Andriamanitra no nametraka zany. Inona moa no irerehavanao ny amin'izany? Inona moa no iavonavonanao amin'izany? Ary zay no mazava-doza azy satria mitondra ny olona ho any amin'ny avonavina ilay izy. Lasa misy avonavina sy firerehana ao anatin'ny olona satria hoe zay izao, zay avy ariananina, jereo ny volon-koditray, jereo ny volon-dohanay. Dia izany dia efa iavonavonana sy heverana ny tenanao ho zavatra eo anatrehan'ny olona rehetra. Manana fanetretena ravana. Manana fanetretena fa tsisy dikan'izany rehetrarehetra izany. Ary ny faharoa dia izao, ny mahazava-dozana io dia lasa misy toe-tsaina manambany ny hafa koa ao anatin'ilay izy. Raha vao mahita hoe in'olona iny ohatran'izao ny firazana, na ohatran'izao ny volon-koditra, na ohatran'izao ny volon-doha, na avary izy, na avatsia, dia tonga dia efa lasa ambanianao zany ilay olona ohatran'ny hoe olombelona deuxième catégorie ireny. Dia misy an'izany aterak'ilay izy any anatin'ny sain'ilay olona any lasa misy fanambaniana ohatr'izany. Dia anika raha misy olona anankiroa zao eo mitady asa, ny anankiray fotsy ny anankiray mainty dia tonga dia na dia mitovy zao ary ny diplôma sy ny rehetrarehetra dia misy tonga dia fanambaniana fotsiny hoe ty mainty ty ohatran'ny tsy mahay zany ty fa ty ny mahay ty fotsy ty. Zany ilay rasisme. Ary zany ilay tena zava-doza ao anatin'ilay izy. Ary ny fahatelo dia izao lasa misy fitsitokotokona aterak'ilay izy, fanilihana ny hafa. Satria lasa ohatran'ny hoe zay no mahatonga an'ireny olona ireny hoe zay tsy manambady olona variananina. Raha vao zao ny volon-koditra dia aza hoentina aty amin'ny tokantranonay aty mihitsy fa tsy manao an'izao. Dia lasa misy fanilikiliana, fizarazarana, fitsitokotokona ohatran'izany zay ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny Galatia 5:5 fa asan'ny devoly zany, asan'ny nofo zany, tsy avy amin'Andriamanitra zany fisarahana sy fitsitokotokona samihafa zany, fizarazarana. Ianao indray manisy tsitokotokon'olona hoe reto zao dia reto zao dia reto zao. Ary ny tena zava-doza koa dia lasa misy fitsarana ivelany. Tonga ianao zany dia mitsara ivelany ilay olona fotsiny hoe vao mahita anazy fotsiny hoe mainty hoditra ohatra dia tonga dia hoe ratsy ireny, mahandainga ireny, mahangalatra ireny, ireny ve tsy hamono olona, ireny ve tsy hatahorana. Tonga dia efa ohatrany hoe mampatahotra anao ilay olona noho ilay volon-koditra fotsiny. Nefa ilay olona tsy maninona mihitsy fa tonga dia tsarainao ivelany fotsiny izy amin'ny resaka volon-koditra. Na hoe olona variananina dia efa tonga dia efa ohatrany hoe atahoranao hoe olona variananina tsy mety amiko. Iaray asa amin'izany. Tsy hitanao akory ilay olona, tsy fantatrao akory ilay olona, tsy niresaka taminao fa vao hitanao hoe avy any ananina ny firazanan'ilay olona, ny fiaviany dia efa tonga dia tsarainao ivelany sahady izy. Efa tonga dia efa ratsy eo anatrehanao sahady izy. Tsy zava-dozana izany dravany, ratsy ane izany zavatra rehetrarehetra zany. Ary ny soratra masina ny jerevantsika manomboka any amin'ny Genesis 1 dia efa hitantsika tsara fa Andriamanitra rehefa nahary ny olombelona dia nariany hitovy endrika amin'ny olombelona. Tsy nisy mihitsy amin'izany hoe ty ambony ty ambany fa mitovy endrika amin'Andriamanitra daholo ny olombelona rehetra. Ary tsika olombelona rehetrarehetra io dia avy amina ray aman-dreny anankiray daholo, taranaka Adama sy Eva daholo tsika rehetrarehetra io.
rasy anankiray antsika rehetrarehetra fianakaviana ray antsika rehetrarehetra fa tsisy hoe ireto avariana reto avatsy fa samy taranaka iadamaseva daholo itsika rehetrarehetra ary nasoratra masina ny jerevanao dia mazava tsara ohatra fotsiny zao tenin'andriamanitra ray fotsiny raisiko ny galatiana toko fatelo amin'ny andininy fahinina ambyroapolo dia ambarany manao hoe fa ianareo rehetra ozy izy dia zanak'andriamanitra amin'ny finoana ny Jesosy Kristy fa na izy ianareo natao batisa ho an'i Kristy dia mitafy an'i Kristy tsy misy intsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy na vavy fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy zany hoe ao amin'ny Jesosy Kristy zany dia lasa iray daholo tsika rehetrarehetra iray le tenenina amin'io tena hoe mitovy ny statut ka tsy misy tsony hoe ity ato amin'ny Kristy ity jiosy satria ny jiosy koa indray mety mieritreritra hoe ambony izy noho ny gentlisme fosy paoly tsisy an'izany tsony rava tanteraka zany ao amin'ny Jesosy Kristy fa rehefa ao amin'ny Jesosy Kristy dia mitovy daholo ny olona rehetrarehetra tsisy tsony zany resaka hoe jiosy zany le fihaviana na hoe gentlisy na zao na izao fa mitovy dia tahaka izany koa tsisy tsony hoe andevo na tsy andevo andriana ova sy ny tsaiko isan-karazany tsisy an'izany tsony tsy tokony mivoy an'izany tsony tsika kristianina fa raha ohatra ianao ka mivoy an'izany dia tsy ao amin'ny Kristy ianao zany ny dikany mbola tsy ao amin'ny Kristy ianao fa raha ao amin'ny Kristy ianao dia tsy misy tsony zany ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra teo tsisy tsony zany le hoe ty olo ty ambany na ty olo ty atonotony na ty olo ty ambony fa iray ihany tsisy tsony koa le hoe lasy vavy le lasy vavy resahany io tsy hoe lasa unisexe zany fa le resaka genre le hoe ny lehilahy no ambony ny vehivavy ambany na hoe ny lehilahy ny zao na vehivavy zao fa ao amin'ny Kristy zany mitovy ny statut na lehilahy ianao na vehivavy rehefa tonga amin'ny Kristy fa tsy hoe za lehilahy ato amin'ny Kristy dia ambonimbony par rapport amin'ny vehivavy kristianina tsisy an'izany fa mitovy ny statut antsika rehetrarehetra eo anatrehan'Andriamanitra i Kristy no nandrava ny fisarahana rehetra ka nampitonga antsika ho iray ao amin'ny Jesosy Kristy dia tena lasa tena iray tsika zany nambaran'ny Korintana voalohany toko 2:20 itsika rehetra ozy izy dia na maro aza dia tena iray ihany ao amin'ny Kristy hitanao moa dika zany hoe tena iray lasa vatana anankiray tsika ity mety misy kristianina avy any atsimo ity avy any avaratra ity avy eto ampovoantany ity avy ary ity zao ny fiodirana fa rehefa ao amin'ny Kristy dia lasa vatana anankiray tsika ka io vatana io dia misy hoe eto amin'ity parti ity andriana dia eto amin'ity parti ity andevo dia eto amin'ny parti ity ambony dia eto amin'ity parti ity ambany hoe ny maso ambony kokoa ny filazana ny teny vava tsisy an'izany fa ny vatana dia iray ihany unité mitovy anankiray ihany zany tsika ao amin'ny Kristy aza zarazaraina aza saratsarahana aza mifanavakavaka aza mifanambany aza manambony tena fa tsy toetsaina kristianina zany tsy toetsaina kristianina zany ary tena mampalahelo fa misy ny olona dia mampianatra ny zanany an'izany mihitsy hoe nareo rehefa makavady tandremy makavady zao fa dia mametraka anatin'ny sain'ny zanako ao hoe ambany ratsy ny olona ohatran'izao ny tsika kristianina ny maha kristianina ihany ny jerevana rehefa akavady hoe mivavaka vely olona sa tsy mivavaka inona ny finoany izay ihany fa nyresaka filazana zany efa tsy mipetraka tsony zany tsy mipetraka tsony zany amin'ny maha kristianina antsika satria itsika rehetra rehefa ao amin'ny Kristy dia iray ihany ka ninona fihavianao nataoko hoe betsileo anao ka manambady merina samy manana ny fomba andreo fa rehefa tonga amin'ny Jesosy Kristy ireo afaka ny iray ireo afaka ny hitambatra ireo satria tenin'Andriamanitra ray ihany no iraisan'ireo fa ny fomba sy ny fihaviana tsy tokony hampisaraka antsika mihitsy tsy tokony hampisaraka antsika zany fa ny tenin'Andriamanitra mampiombona antsika rehefa tonga anaty tenin'Andriamanitra dia mifanaraka raha io no entina dia afaka miombona foantsika ka itsika kristianina ravana dia manohatra ny resaka racisme tsika ny fanavakavahambolkoditra ary indrindraindrindra raha efa niaran'izany ianao tena mafy anie niaran'izany mafy zany hoe ianao ohatra mity olona anankiray dia tsy avela ianao itian'ny olona io satria hoe izao ny volokoditra ao dia sakanany ianao dia misy ray aman-dreny dia tena manakana ny zanany mihitsy hoe tsy mety amiko tsy miditra ny taranako zany hoe isy olona ohatran'izao hiditra tatin'ity taranako ity nefa ianao mitonina amin'ny kristianina fa kio ny galatiana toko 7:7 fa tsy misy tsony zany rehefa ao amin'ny Kristy tsy misy tsony zany ary tena ninona hevitra entin'ny olona dia averiko ihany ny hoe tsy ny faharesendahatra ao na ny expérience izay niainanao no hitondrana ny fiainan'ny maha kristianina antsika fa ny tenin'Andriamanitra mibeba zay mibeba dia miova fa tsy sitrapon'Andriamanitra tsy sitrak'Andriamanitra i Kristy izay ivavahaditsika io dia nampiray antsika
samy zanak'Andriamanitra ianareo. Nizanizy nareo tabatisa ho an'i Kristy dia mitafy an'i Kristy. Tsy misy tsony na jiosy na grika na antevy na tsy antevy na lahy na vavy fa iray ihany ianareo ao amin'i Kristy. Samy zanak'Andriamanitra tsika. Ka ny zanako ao tokantrano ve dia misy hoe ty zanako ty andrina, ty zanako ty antevy, ty zanako ty ovo, iray ihany ny zanako ao. Dia izay ihany koa. Zany ny tian'Andriamanitra ao antsika. Iray ihany tsika rehefa amin'Andriamanitra ary rehefa ny an-danitra any tsy misy tsony zany. Rehefa hiala tsika ka maty, samy voaka olotra daholo na andrina na andevo. Tsisy dikan'izany. Aza miavinavina sy mirereny amin'izany hoe zay avariananina zay anao fa tsisy dikan'izany dravana. Miteraka fahotana fotsiny ilay izy dia mahatonga anao hanambany olona fa ialao mibeba. An'Andriamanitra rerany ny voninahitra. Amen. Yani awamini sati samya kunani na samya fisika samya fafya vina beira yani awamini sati samya kunani